Mankasitraka ny filoham-pirenena amin'ny fanapahan-kevitra lehibe sy makadiry izay noraisiny Andriamatoa Izaka Rahamonjy filohan'ny fikambanana FTSV ary ny arahaba ihany koa moa ny Premier Ministra vaovao Dr Koul Roger. Voalohany aloha dia miarahaba ny vahoaka malagasy rehetra ny tenako ary fifaliana ho any miarahaba ny vahoaka rehetra nazo Premier Ministra vaovao indray. Tsika amin'izao fotoan'izao izy hitondra antsika ho any amin'ny atao fivoahana an'izay krizy lavareny izay niainana nandritra ny taona maro izay ary ny andrandrain'ny malagasy ny vahoaka maro dia mba hoe hitondra antsika tokoa amin'ilay atao hoe fampanantenana izay napetraky ny président ny république hoe ady amin'ny fanitrana andresy ny fanitrana izy fiovana ny fiainany sarambabeboaka tsirairay maro anisa dia eto ihany koa dia mitodika manokana amin'ny président république makasitraka sy misaotra azy amin'ny fanapahan-kevitra lehibe sy makadiry izay navoakany satria dia tena sarotra tokoa ny fanapahan-kevitra ndraisiny eo anatrehan'ireo atao hoe teriterina ny avelana teto an-toerana ireo faneho-kevitra maro dia maro dia mampiseho fa tena manana ny fahavononana tokoa ny filoham-pirenena hitondra antsika any amin'izany atao hoe fampandrosoana izany dia misaotra ny filoham-pirenena amin'ny fandavantenany sy ny fahasahiny nandray an'izay fanapahan-kevitra izany. Manaraka dia miarahaba ihany koa sady an'ilay Premier Ministra vaovao Andriamatoa Koul Roger mitodika aminao manokana Andriamatoa Premier Ministra matoa ianao voafidy tao anatin'ny maro izay dia midikany misy antony manokana izay matoa ny président nifidy anao dia midika zany fa afaka hiara-iasa aminy hanatanteraka ny programme-anasa anao dia engane mba hitohy hatrany izay atao hoe fitovim-pijery aminao sy ny filoham-pirenena izay dia manaraka ihany koa mba hanana fijery tahaka ny filoham-pirenena ianao eo amin'ny fananganana ny gouvernement mba tsy voarebireby na teritery ny atsy sy ny aroa amin'ny faneho-kevitra maro zisio fa tena hijery ny mpiara-miasa tokoa hoe iza ny olona afaka hanatanteraka ny tetikady ny tetim-panorona ny programme anasan'ny président hiara-iasa amin'ny